Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. l'assaut. XXL. Manolotra anao ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. Ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vitin ny fividianana laha nitondra ny firenena malagasy mandritra ny 5 taona manaraka Andry Rajoelina. Ny asa amin'izay nohirosona ho amin'ny fanatotosana ireo vina sy ny velorano ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy. Mitombo fiarabana sy firarintsoa ho ataon'ireo ankolafikery samihafa tamin'ny nanatotosana ampilaminana ny fividianana filoham-pirenena teto Madagasikara sy ny fandresen'ny filoha Andry Rajoelina. Isan'izany ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed IV sy ny komisiona ny Ramasimbe Indiana. Mbola tsy tonga namariny ny fiantson'ny cellule d'enquête mixte azy faniriso Herinaivo. Mbola tsy maro positra kosa ny ankilany ny filazana an-gazety samihafa fa efa tafaporisaka Madagasikara ny tenany hoy ny serasera gendarmerie pirenena. Asa ataon'ny fitsarana ny mamoaka mandat d'arrêt international raha ny fanazavana. Mampitaraina ny poniny ivato ny tsy fanajana ny boky andraikitra sy ny fiodinana andalana izay ataon'ny Zotrade. Isan'ny miray tendro amin'ny mpitatitra amin'izany mpitandro ny filaminana raha fitarainan'izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam pirenena noromban'ny antoko mpanohitra ny fandresena tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tany amin'ny Repoblika Demokratika ny Congo. I Félix Tshisekedi no mitarika vonjimaiky araka ny vokatra izay navoakan'ny Seni Alina. Salandra tompoko lasy tompoko vafotoana ny vaovao eto amin'ny Kultivika manasanoara anaraka izany hatramin'ny faranany botsika ny vaovao dia vitiny ny fividianana la nitondra firenena malagasy mandritry ny 5 taona manaraky Andry Rajoelina. Ny asa amin'izay zao ny masono amin'ny fanatotosana ireo vina sy venirano ny fanaovana tamin'ny vahoaka malagasy. Rarsona Yandry. Vita tsy misy antony tokony hitodoana intsony tamin'ny 10 taona lasa izay nidradradradraina fanonganam-panjakana nisy tamin'ny taona 2004. Ny ravina tamin'ny fomba tena demokratika iny krizy ny taona 2004 iny satria dia nolania ny vahoaka malagasy tamin'ny 5,50 isanjato mivato manan-kery tamin'ny fividianana filoham-pirenena fiodinana faharoa no tototsaina tamin'ny alarobia 7 Desambra lasa teo Rajoelina Andry. Ny arahaba sy nanaiky vokatra navoaka amin'ny fitsarana fomba lalam-pandrenana ity ny kandida Ravalomanana Marika. Samy efa ny antso fitoniana na ny lany na ny tsy lany koa sy moatra izany indray ve ary izay koa no efa nantenainy ny vahoaka malagasy. Manomboka izao any amin'ny filoham-pirenena Rajoelina Andry ny fanantenany vahoaka malagasy rehetra sy ny mason'izao tontolo izao. Filoham-pirenena tanora tia miasa aingana nampanantena vina sy ny fanao velorano tamin'ny vahoaka ny tenany. Efa nanambara raha teo ihany koa Rajoelina Andry fa filoha malagasy tsy ankanavaka. Tsy maintsy ho tanisainy amin'ny sabotsy 7 Janairy avy izao ireo izay ho lahara-pahamehana amin'ny asa maro miandry azy mandritra ny hanaovan'ny fiainana amin'ny filoham-pirenena faharoa ny Repoblika faha-4 ny tenany. Maro izy ireo fa inony tsy ho latsa-danja ny fitanisany ny amin'ny famerenana ny fandriam-pahalemana, fanatsarana sosialim-bahoaka, ny fanomezana asa fiariana mendrika amin'ny malagasy rehetra, ny ady amin'ny kolikoly, ny fametrahana ny tena tandalana sy manaja ny demokrasia, ny fanafanana ny fisian'ireo mevitena ho tsy maty manota. Santionany ihany ireo. Fa ny tsy maintsy anampy ireo
dia nifamerenana ny fifampatokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izay efa zaritry nisy intsony tao anatin'ny fitondrana maro ny fandimby izay. Manomboka eto izany asa amin'izay. Mitombo fiarabana sy firarintsoa ataon'ireo ankolafy kery samihafa tamin'ny fanatotosana am-pilaminana ny fifidianana filoham-pirenena teo iny sy ny fandresen'ny filoha Andry Rajoelina. Isan'ny araba azy tamin'izay fandresena izay mpanjakan'ny Maroc Mohamed IV sy ny komisionna Erasmus B Indiana. Miantarandriana. Andro vitsy mialohan'ny anatanterahany filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina fianianana. Mitoetra ny fiarabana ataon'ireo ankolafy kely samihafa. Isan'ny araba azy ohatra ny mpanjakan'ny Maroc Mohamed VI nambarany tao anatin'ny afatrany ny firarintsoa sy ny fahombiazana tanteraka mandritry ny fotoam-pitondrany. Iriny ihany koa hoe ny tena ndray tsara hatrany fiaramiasa ary namafisiny fa manohana ny ezaka ataon'i Madagasikara ho amin'ny fampandrosoana maharitra izy ireo. Etsy ankilany nanao fiarabana tahaka izay ihany koa ny teo anivon'ny COI na ny Commission de l'Océan Indien. Maro ny ezaka natao araka ny fanambarana, isan'izany ny fanatotosana fifidianana filoham-pirenena fihodinana faharoa iny izay nizotra tao anatin'ny filaminana tanteraka. Niseho tamin'io fotoan'io ny mahatany demokratika ny Madagasikara ary fotoanany izao nizotra ny firenena amin'ny lalan'ny fampandrosoana. Ny antso ny rehetra ihany koa izy ireo hiara hijery ny tombotsoa ambon'ny firenena fa tsy hovariana amin'ny ady politika. Nisaotra sy nankasitraka ny vahoaka ao amin'ny distrikan'ny Mananjary ny antoko MMM sampana Mananjary tamin'ny fiaramasa sy ny fifampitokisana atrisaika napandaniana ny kandida izay nitoanana. Ny fampandrosoana ny firenena miaingany amin'ny fiarahamonina no tanjona ka mila fiaramentana avitrany. Fanadiny Gaetan Andriatsila. Taoriny ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy ny talata lasa teo, hetsika maro no niseho tany amin'ny faritra tsirairay avy ho fanehoana ny afaliana. Ny tao Voemaro ohatra, nisy ny filaharam-be namakivaky ny tanàna ho fanehoana izay afaliana izay. Tao ihany koa ireo nanolotra teny fisaorana sy fankasitrahana ny vahoaka tamin'ny fiarah-miasa sy ny fifanampiana. Nisaotra sy nankasitraka ny vahoaka ny MMM ao amin'ny Mananjary ary nanentana ny mponina hifanome tanàna hatrany ahafahana mametraka fampandrosoana maharitra. Fahalaniny izay moa zany dia azo lazaina fa nisy ny anjara briky ngeza be avy amin'ny distrikan'ny Mananjary satria sy nampisangamenatra ny vokatra mpifidianana tamin'ny fifidianana fihodinana voalohany na fihodinana faharoa koa tsy haiko ny sy saotra sy ankasitraka ny vahoaka ny distrikan'ny Mananjary tamin'ny fifidianana sy fampandaniana ny kandida Andry Rajoelina izay nitoanan'ny antoko malagasy miaramiainga indrindra fa ny sampana ao amin'ny distrika. Izay vokatra izay dia midika fa fitokisana ny filoham-pirenena vao hitantana ny firenena ka dia manantena ny fitohizan'izay fifanampiana sy ny fanotronana izay satria ny asa fampandrosoana ny Madagasikara sy ny fanatanterahana ny vinanasa na ny velirano dia tsy ho vitan'izy samirery fa tsy maintsy ilana ny fiarahamentany tsirairay ary ny fanomezan-tana ny sambatan'olona. Samy manantena ny rehetra fa iroso amin'ny fivoarana sy ny fampandrosoana i Madagasikara. Filoha vaovao lanim-bahoaka afaka hamany olana menjata eto amin'ny firenena no nandrandray na hatr'izay. Filoha manana viana sy fandaranasa. Na izany aza, zava-dehibe ny fandraisana anjarany tsirairay sy ny fanomezan-tanana miainga avy eny anivony ny fokotany. Fa tokony atao laharam-pahamena ny fitsinjaram-pahefana tena izy atao anatin'ity fitondrana vaovao ity. Hoy ny teo anivon'ireo fikambanan'ny ben'ny tanàna eto Analamanga tamin'ity androan'ity teboka lehibe izay efa nataon'ny filoha Andry Rajoelina tamin'ity tezamita ary tokony amafisina hoy izy ireo. Fanadiny miantarandriana. Miainga amin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny fampandrosoana hoy ireo ben'ny tanàna mivondrona amin'ny fikambanan'ny ben'ny tanàna eto Analamanga. Fitsinjaram-pahefana izay tsy nahazo vahana nandritra ny fitondran'ny filoham-pirenena teo aloha Rajaonarimampianina. Miantso ny hamerenana izany araka izany ireto ben'ny tanàna ireto. Ny mba hangatana voalohany indrindra zany aminao Andriamatoa filoha Hajaina Andry Rajoelina dia zay efa natomboka ao ary tsy hafozana ireo anao tamin'ny tetezamita dia ny fanombohanao ny atao hoe tena décentralisation effective tamin'izany fotoana izany. Somary niantona kely izy teo ary misy mananteny zay fa ianao dia olona mandala ny rariny sy nitsiny dia itoy soamatsara zany izay nirahanao tamin'ny vice-PM tamin'izany fotoana
hiajo andriana inavelo zao moa dia eo amin'ny toerany ianao tsy mbola hangataka zavatra betsaka aminao zay a fa afa-tsy zay le décentralisation zay mba hahafahanay dia ny tanàna mivelatra amin'ny tena tokony misy. Ilaina amin'ny fampandrosoana ny komina ny fanatanterana izany ho hiatra ny ireto farany. Raha tamin'izany fotoanandro izany a dia namena vahana mihitsy ny ben'ny tanàna tamin'ny fitantanana ny komina tsirairay avy ary ny zavatra voatsikaritra tamin'ny fitantanana ny président Rajoelina tamin'izany andro zany dia tsy mba nanavaka n'ireo antoko politika mihitsy izy fa nanovana fototra fitasa avokoa ny komina rehetra manerina Madagasikara. Izay zany ny zavatra mba takina amin'izao fotoana ny hoe iverena ny fomba fiasa ny arahana tamin'ireny indrindra ny gouvernement izay nanampy ny komina tsy ankanavana manerina Madagasikara tamin'izao fotoanandro izany. Teboka iray ihany io, maro no tokony atao laharam-pamena atao anatin'ny fitondrana ity. Ilana fiara-miasa amin'ny malagasy rehetra nefa ny firosoana amin'ny fampandrosoana araka ny nambaran'ny filoham-pirenena. Fa eo amin'ny laharana fa 40 amin'ireo firenena 15 azafady izay mandala ny demokrasia aty Afrika Madagasikara. Ilaina ny fametrahana izay demokrasia izay indrindra eo amin'ny lafin'ny fifidianana raha ny fanazavana azo. Henri Florian. Namoaka taritra momba ny demokrasia maneran-tany ny eo anivon'ny VUNIT économiste intelligente. Raha jerena ireo firenena afrikanina misy 50 tao anatin'ny taritra mitondra ny lohateny hoe mito. Araka ny fanadihadiana, misy ny fanatsarana ny isa amin'ny isam-paritra eo amin'ny tany demokrasia izay niakatra hatramin'ny 4.70 tamin'ny taona 2014, 4.5 tamin'ny taona 7.10 ny aty Afrika. Na izany aza, ity fanatsarana ity izay azo lazainy fa ambany raha oharina amin'ny demokrasia maneran-tany izay mahazo 5.70. Araka ny fanadihadiana nataon'izy ireo hatrany, ny fampiarana ny demokrasia aty Afrika dia mbola ambany nandritra ny taona maro. Raha ny aty Afrika manokana ohatra fa 4.70 amin'ireo firenena 50 mandala ny demokrasia Madagasikara ary fa 5.70 maneran-tany. Izy azo lazaina fa mbola ambany tanteraka. Ny parlemanta no sehatra isian'ny demokrasia, ilaina ny fanatsarana ny fanehoana ny demokrasia amin'ny fifidianana manaraka ho avy eo. Satria amin'ny demokrasia niza mpitondra eo na bory tanana io na tsy nianatra ka zay ny tiany vahoaka dia zay ny lany. Fa raha vao miteny ianao hoe manana diplôma farafahakeliny efa régime avy zay, régime aristocratique no filazana zay, satria seuls les intellectuels peuvent diriger le pays. Dia dia avy ny régime aristocratique fa tsy démocratique. Io zany fanatsarana an'le hoe ano jereva relevena daholo zavatra tsy nety teo zany. Zay tsy nety tamin'ny fifidianana filoham-pirenena dia reny zany jerevana tao. Fa tokony ampiana anankiray ampifantarina ny olona hoe zay milatsaka kosa tokony hianatra rehefa lany. Ohatra député ao nge misy tsanainan'olatra hoe tsy namaky teny tamin'le farany teo reo tsy manino zany zay ny demokrasia le lazaiko teo. Fa kosa tonga anao tokony hianatra hoe ahoana ny loi de finance, inona zavatra tokony fantatra, raha resaka économie dia inona zavatra fantatra mba tsy hoe jerevana fotsiny sy ananganangatana fotsiny. Ahitana taritra ny mahatany mandala ny demokrasia ny eto amintsika tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo. Tsy mbola tafapaka eto amintsika nefa ny tena fampiarana ny demokrasia ka ilaina ny fampianarana sy ny fanentanana goavana. Tsy mitovy mantsy ny tany fahazoam-baovao eto amintsika. Maro amin'ireo mponina ambanivohitra noho ny aty andrenivohitra no tsy maharaka ny zava-misy marina sy zava-misy ny tranga. Fototra 5 no ahalalana ny maha-demokrasia ny firenena iray. Eo ny fizotra ny fifidianana sy ny famolavolana azy, ny fahalalana sivily, ny fisian'ny gouvernement, fandraisan-jara politika ary ny kolotsaina politika. Ireo sehatra ireo izay ahafana mametraka ny firenena araka ny karazana fitondrana efatra: demokrasia feno, demokrasia tsy lavorary, fitondrana mifangaro ary ny fitondrana tsy refesy mandidy. Fa mbola tsy tonga namaly ny fiantsona ny cellule d'enquête mixte azy Fanirisoa Herinevo. Mbola tsy maro-potitra kosa ankilany ny filazana an-gazety samihafa fa efa tafaporitsaka ny Madagasikara ny tenany ho ny seraseran'ny gendarmerie pirenena. Azo ataony fitsarana ihany koa ny mamoaka mandat d'arrêt international raha ny fanazavana azo. Yves Richard. Mbola ny 3 amin'ireo olona efatra namoaha amin'ny ministera ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana IST na ny interdiction de sortie de territoire no namaly ny fampiatsony ny DPJ sy ny cellule d'enquête mixte. Ministre serasera Ary Laurent Radjasson
ny mpanolotsain'ny filoha teo aloha rajonary mampianina mivady mbola rajona ary Fidèle Razarapera no tonga teny an-toerana nanaovana famitorana omaly. Mbola tsy tonga namaly ny fampiatsoana azy kosa ny kandida Faniry Soherinaivo. Tsy maripototra ankilany filazana gazety fa tafaporitsaka ny Madagasikara ny tenany ho ny serasera ny zandarmarim-pirenena. Azo atao ny fitsarana ny mamoaka ny mandat d'arrêt international raha misy zany. Maintsy misy ihany no fikarohana zany amin'ireny mandat d'arrêt reny raha izay no hoe mety fa io moa ny tribunal no mamoaka an'izay satria tsy haniny aty amin'ny gendarmerie intsony na ny polisy aty amin'ny cellule d'enquête mixte zany fa tsy maintsy eo anivon'ny fitsarana no mamoaka an'izay mandat d'arrêt zay na ho international aza raha ohatra ka hoe ao anatin'ny fanadihadiana no misy an'izay. Miandalana eo zany no ahitana an'izay hoe mitombona sa tsy mitombona fa raha ny fahinona ny vaovao maheno ohatry ny olon-drehetra ihany koa ny mpitandro filaminana. 7 amin'ny ankapobeny ireo olona nampiatsoany cellule d'enquête mixte fa matsimbola ny fanakorontanana nandritra ny fotoana nampafana ny toetra raha-pirenena. Fitaomana ny vahoaka hifandrafy sy hankahala androm-panjakana no isany hampangana azy ireo. Mbola hitony fanadihadiana sy ny famitorana azy ireo. Mialohany andefasana ny raharaha eny anivo ny fampanoavana. Ho taterina miandalana eto amin'ny vaovao ny Cool TV FM mantoy ity raharaha ity. Fa ina mampisatra ny fanadihadiana izay ataony Bianco mbola rajona misy tsindry ve sa inona no antony hoy ny mpanara-baovao no mbola tsy alefany Bianco eny anivon'ny pôle anti-corruption ny raharaha fanadihana io na saina. Efa orovolana izao ny fanadihadian'ny Bianco momba ny raharaha mbola rajona. Ity mpandraraha no sady mpanolotsaina manokana ny filoha teo aloha Rajonary Mampianina ity izay voaroroy amina raharaha fanondranana antsokosoko andramena sy fanapara-pahefana na rahina kolikoly tamin'ny famoahana entana tao amin'ny seranantsambon'ny Tomasina. Raha tsy ivona namoahany fitondram-panjakana IST na interdiction du sortie du territoire ny 13 novambra 2024 ary andro vitsy taorian'izay ny alatsinainy 7 novambra tamin'ny taona 2024 ihany no nampanatsony ny bureau maliotiny miady amin'ny kolikoly voalohany imbola rajona. Nitoy ny fanadihadian'ny Bianco taorian'izay ka nampanatsona fandroany ity mpanolotsainy ny filoha Rajonary Mampianina mivady ity. Tsy namaly ny convocation ny antefa tamin'ny intsony anefa imbola rajona rehefa nampanatsony ny Bianco ho tonga eny amin'ny vilala piscine Ambohibao anaovana fanadihadiana ny 12 Desambra taona 2024. Naembotra izany ka nampanatsony ny Bianco indray imbola rajona ny 13 sy 14 Desambra tamin'ny taona lasa saingy tsy tonga hatrany. Mampametra-panontaniana ny mpanara-baovao ny antony tsy nandraisana andraikitra nanoloana ny fiseriserina tsy famaliana ny convocation nalefa ny Bianco. Inona tsy nikarohana sy isamborana azy ahafahana manohy ny fanadihadiana. Ny 20 Desambra no nisy fakanambavany any mbola rajona farany nataony teo anivon'ny Bianco ary tsy nahazomba vao intsony ny amin'ny toyny nanomboka teo. Tsy mifanalavitra amin'ity raharaha ity ny raharaha izay mamonjy Claudine nitranga ny taona 17 ny manaitra ny mpanara-baovao tamin'ny raharaha izay mamonjy Claudine aingana ny fomba fiasan'ny Bianco sy ny fandefasana ny raharaha teny anivon'ny PAC na ny pôle anti-corruption ny afara tamin'ny famonjana azy tany Manjakandriana. Mifanohitra amin'izay anefa ny raharaha mbola rajona rovolana teorian'ny fisokafan'ny fanadihadiana mangina ny raharaha ary mitarazoka ny fanadihadiana. Inona no antony? Niezaka nakavavao momba ity raharaha ity teny amin'ny Bianco ny mpanao gazety saingy eo ampivoriana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Bianco ka tsy nisy afaka nanome fanazavana. Iverina eny amin'ny bureau-ny Bianco ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM ikaroka fanampim-baovao momba ny antony mampitarazoka ity fanadihadiana ny raharaha mbola rajona ity. Fa tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika ao aorianan'izay ny atatsika ny fitarainan'ireo mpandeha amin'ny zotra de feo ihany koa ny fiakaran'ny vidin'ny sikara ho 50 ariary rehefa aveo ary. Je suis bien, mon argent est sécurisé. Je suis libre, tout mon argent est disponible immédiatement. Je gère mes comptes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je savoure la simplicité. Je profite de tout faire avec mon téléphone. J'ai du temps en plus pour les miens. J'adore chaque instant. Je suis gagnant sur tous les plans. Mvoul to Bank, Bank to Mvoul. Tout mon argent disponible à tout moment, gratuitement, où que je sois, pour toutes mes actions.
Rendez-vous vite dans votre agence BNI et BOA Madagascar. Mvoul, simple, immédiat, sécurisé. Bijouterie Panso vidy volamena, mivarotra sy manamboatra firavaka volafotsy sy volamena, sahaza ho andrehetra. Manatona ao amin'ny Galerie 9 Tsaralalàna, box 8 na building complexe Ampiflo. Bijouterie Panso mividy volamena, téléphone 034 54 816 18 na 033 79 830 63. Mitondra karapanondro. La route ne sera plus jamais la même avec Jovena. Vivez de nouvelles expériences. Faites confiance à la qualité de nos carburants premium et à la sécurité de nos cartes de paiement Énergie Plus. Profitez de nos grands espaces de stationnement et de tous les services dont vous auriez besoin. Venez découvrir nos nouvelles boutiques. Faites-vous plaisir avec une pause bien méritée dans nos points chauds. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Remax Madagascar vous souhaite de très joyeuses fêtes. Une seule adresse, Tana Waterfront, un bout de vous. This is the Christmas bound. La saveur ultime des fruits. Miveny eto amin'ny fampalalam-baovao isika araky ny hitantsika teo iny braqueur d'élite izay indray no horonan-tsara rahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia manjaka ny fanafiana amin'ny tapedina ao amin'ny distrikana Anjozorobe voly eny Antsaha omby isan'ireo rasibatra amin'izany antony anaovan'ireo tantsaha Antsoava any an-toerana amin'izao fotoana izao fanadina. Isan'ny distrika mamokatra vary sy légumes mamatsy any Antananarivo ny distrikana Anjozorobe. Mitaraina nefa ireo mpamboly sy mpiompy any an-toerana no niforongatry ny asan-dahalo. Ny 13 Desambra teo, olona roa no matin'ny dahalo ary lasany ihany koa ny omby mahery ny 30 raha ny fanazavana. Ny zava-tsanga zao tamin'ny 23 Desambra tao amin'ny fokontany Marotsipoy, Tanandava, Tanjondava nisy omby 30 mahery izay nalainy zalakeriny. Lasany zala basy, lasany zala ny omby, olona roa maty. Ka manao Antsoava ny manam-pahefana izay tompony andraikitra mahefy izay andray andraikitra mbô rapidina maramila mpandry fahalemana ny tany ao amin'ny distrikana Anjozorobe. Ny tsy fampinisany mpitandron'ny filaminana any an-toerana no fototra mampirongatra izay tsy fandriampahalemana izay raha ny fanazavana hatrany. Ka iantsony ireo mpandraraha sy mpisehatra amin'ny fambolena sy ny fiompiana any an-toerana fandraisana andraikitra aingana. Tontolon'ny fitaterana kosa indray dia mampitaraina ny mponina Ivato ny tsy fanajana ny bokina andraikitra sy ny fiodinana an-dalana izay ataon'ny zotra de isan'ny miray tendro amin'ny mpitandron'ny filaminana amin'izany ny mpitandron'ny filaminana raha ny fitarainan'izy ireo. Fanadidiny Yves Richard. Mbola tsy foana ny tsy fanajana ny bokina andraikitra sy ny fiodonana an-dalana ataon'ireo zotra maro eto andrenivohitra. Isa mitondra faisana vokatr'izany ireo mponina mampiasa ny zotra de miazo any Vato. Hitanao le hoe mihodina fotsiny Antanaramaty, prix hafa indray zany zao miakatra mankaty ville. Maro ohatra zao eny amin'ny horizon.
dia ery ambany zany no tokony hiala ery alohaloha ery izay ny ajanony fansa aloha rehetra hoe talata maty zao a 2005 ny alainy dia raha eo talata maty indray zany miakatra ty koa dia mbola 2005 fizafia zany a mitombo manomboka amin'ny 10 milahatra be n'olona eto fa manomboka amin'ny 10 izy a miangona fotsiny eo ariny eo tsy misy mandeha endrasa maizimaizy ny andro dia miakatra io frais io frais zao efa nakary ny valonjato atreo talata maty ozy izy a atreo ihany aloha dia tonga indray zany eo talata maty na ambobao dia eo indray izy a maka indray a efa misy miresaka zany dia efa eo indray misy maky ianao a dia mandoa firesafe zany ianao mandoa avoriena lafinjavatra maro ny tsy mahafoana ny fihodinana an-dalana raha ny fanazavana voalohany firaisana tsokombakomby eo amin'ny mpamily sy ny mpitandro ny filaminana raha ny fitarainana tafiditra anatin'izany ihany koa ireo natao isana ny fandridrana ny asa fitaterana eny fotony araka izao valiteny zao efa misy mpitandro ny filaminana aloha misy atitehana efa manara-maso an'izay daholo tsisy milahatra tsony zany vahoaka efa fanao vato be rehefa tsy dia misy vahoaka tsony misy pointage eto dia misy pointage any amin'ny farany any fa tsisy mihodana tsony mihitsy ireo tsipoka amen'ireo aloha atreto tsy azo leferiny intsony ny fioaram-pefy sy ny tsy fanajana ny bokina ndraikitra hoy ny sampandràra misana ny fitaterana ny tanety misy ny lalàna sy ny sazy mifandraiky amin'izany raha ny fanazavana sazy manko misy anakiroa misy ny aty amin'ny atao hoe administrative misy ny sazy pénal arakaraka n'le fisehon'le fandikan-dalàna zany no andraisana azy misy ny mise en fourrière fa raha ohatra kosa izy manao fandikan-dalàna elohiny lalàna loi pénal zany dia misy koa zay zay ny mpitandro filaminana moa no ampanaovina ihany reny fa ny aty aminay aty zany misy foana reny misy retrena licence hoe sotomina ny licence ty tsy afaka miasa ty isan'ny teboka tafiditra anatin'ny fanatsarana ny asa fitaterana amin'ity taona 2024 ty mahakasika ny fihodinana an-dalana raha ny fanazavana amafisina ihany koa ny fampiofaniny ireo mpamily ny mpanampiny sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny asa fitaterana homendrika izay asa fanasoavam-bahoaka izay andrasan'ny mpanara-baovao tsy ho kabary ambony latabatra sy ho kobaka ambava fotsiny ihany izany fandraisana ndraikitra izany fanahitana fiakarany 10 ariary isaky ny singa ny vidin'ny sikarana nanomboka tamin'ny ity herinandro ity antony raha ny fanazavana mahakasika izay dia ny fiakaran'ny aba alaina amin'ny nohon'ny fifanarana natao tamin'ny OMS izay nosiniavin'ny Madagasikara Michel Aranarjo niakatra ny vidin'ny sigara na eny amin'ireo mpamongady na eny amin'ireo mpivarotra Altsinjara ny fiandohany ity herinandro ity 10 ariary isan'isany raha ny fanadinana natao teny an-tsena androany nefa taloha eninjato sy telo ny melamena koa miakatra na melamena teo eninjato sy roa arivo dia miakatra zany malerivo ny godoloka mena sy ny godoloka maitso zany a niakatra efajato izao ny singana paquet zao 10 soa zany zao teronjato ny godoloka mena sy ny godoloka maitso raha ny fantatra iray amin'ireo firenena efapolo nanao soniny convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac i Madagasikara ny taona 2024 anton'izao fiakarany vidin'izao ny fiakaran'ny aba alaina amin'ny sigara tsara mareno zany fa Madagasikara dia nanisy sonia le tsony hoe convention cadre ny OMS izay fifanarahana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny sigara tamin'ny taona 2024 dia nanomboka tamin'ny taona 2024 zany tsika dia misy zavatra be dia be ao anatin'io convention cadre io tokony ho tanterahan'ilay firenena nanao sonia azy anisany ohatra tanjaiko aminareo ohatra hoe rehefa bakeo ny convention cadre io tsika dia tsy maintsy nametraka n'ireny sary avertissement sanitaire moa fiteny azy reny sary mampiseho ny voka-dratsy ny sigara eo amin'ny bakeo ao anatin'ny voalazana convention cadre koa zany ny hoe tokony miakatra ampakarina ny hetra alaina amin'ny sigara dia manatanteraka koa zany tsika amin'ilay hetra alaina amin'ny sigara zany zao dia atafiditra ao anatin'ny fanatanterahana ny convention cadre ny lutte anti-tabac ny OMS izay nanomboka niaritra teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 tsy fantatra mazava ny hoe ohatriny namaly izay fiakaran'ny aba izay fa raha ny fantatra manodidina ny 20 miliara ariary isan-taona ny hetra alohan'ity sehatra ity na ny filière tabac mbola mipetraka olana mila vahany eto amin'ny firenena ny fifohana sigara ny hoe manafoana tanteraka amin'ny foana sigara aloha zany ohatra ny hoe manofy atoandro hoe tsy dia tena any angambany dia izy hoe ndao foana tanteraka ny foana sigara fa asadiny fa ny fifohana sigara
dia mitovy amin'ny zo fototra nanany olona anankiray fa ny misy atsika zany aloha dia aty amin'le hoe fiantraikany izy amin'ny fahasalamam-bahoaka zay zany ny resantsika mampiena zany tsika amin'le fiantraikany amin'ny fahasalamam-bahoaka miady amin'ny zigara satria ny zigara dia voapirofo fa ny roapahatelon'ny homamiadana roapahatelon'ny homamiadana dia azo avy amin'ny zigara. Raha ny tontanisa farany navoaka ny Organisation mondiale de la santé 7.3 isan-jato ny tahany fahafatesana vokatry ny fifohana zigara sy ny fidorohana zava-mahadomely eto Madagasikara. Adolan-tseto ray amin'ny 5, 13 hatramin'ny 15 taona ihany koa no efa mifoka zigara. Tontolon'ny fanatanjahantena taranja baolina kitra araka ny fanambarana izay navoakan'ny CAF dia ho tanterana any Egypte ny CAN 7.4 ny faha 15 jona ka hatramin'ny faha 13 jolay ho avy izy ao. Fanadina Henri Florio. Notapahany komity mpanatanteraka ao anivon'ny Confédération africaine ny baolina kitra CAF fa ho tanterana ny Egypte ny fifanitsanana fidinana ny tompon-daka ny Afrika CAN 7.4 sy 20. Fionana izay mitontosaina ny 12 jona hatramin'ny faha 13 ny volana jolay ho avy izao. Fa ny ndimbina amin'izao no ampetramin'ny CAN ry zareo Egyptianina. Anisan'ny naharesy lahatra ny CAF ny fisian'ny lamina sy ny rafitra teo amin'ny Egypte noho ny Afrika Atsimo ny faninana taminy. Tsy aivina fa i Cameroun no tokony handray ity lalao ity saingy noho ny tsy fahavitan'ireo fotodrafitrasa voatery ny esorina tamin'izy ireo izany. Miavaka sy toy ny mazatra ny fiadina ny tompon-daka ny Afrika hatramin'izay ity andiany 7.4 ity izay ekipa 4 fa tsy 9 toy ny mazatra teo aloha. Anisan'ireo firenena mandray anjara voalohany amin'izany i Madagasikara. Tsy nagaga ny rehetra ny fanapakevitry ny CAF raha i Egypte raha teo no misy ny foiben'ny CAF ary ahitana ireo kianja manara-penitra maro samihafa toy ny ao Alexandrie, ny ao Port Said sy ny maro hafa. Namoaka ny anaran'ireo mpilalao mendrika aty Afrika tamin'ny taona 2024 ihany koa ny teo anivon'ny CAF. Voaositra mpilalao mendrika tamin'izany i Mohamed Salah, mpilalao amin'ny ekipany Liverpool. Izy raha teo no nondrombaka ny andiany tamin'ny taona 17 raha teo ny mpanazatra indray kosa norombahan'ny Hervé Renard izay mitondra ny ekipany Maroc amin'izao fotoana izao. Raha ny ekipany Mauritanie indray kosa no ekipa-pirenena mendrika aty Afrika tamin'iny taona 20 iny. Zay namarina vaovao tamin'ity alina ity sorana ianao nanaraka an'izany sorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovao Ankolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsanana sy TNTV Fianaratsoa. Soafa tsara atao tompoko. La 4G Batelma vous a présenté Nivavo. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles... Narainao teo ny fampalalambavao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Lasso. XXL. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Mampatanjaka vokarin'ny orinasa Star. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement de stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.